fanabeazana sy fampianarana fanainina potehina sarotra ny anantena fampandrosoana ady amin'ny fampitsimbola 420 560 miliara ariary mahery ny vola maloto ny odiny fifampiresahana ho famahana olana misy olona akaiky ny mpitondra ny sakana izany hoy makany France. Manomboka amin'ny fo amin'ny toromaso ny ireo mpisehatra amin'ny politika hatramin'ireo sendika samy mahatsapa fa mila fanovana ny firenena. Ny fijoroany rehetra no tadiavina manoloana ny krizy maro lafy izay miantra amin'ny firenena ka mba tsy hoery avy amin'ny firaisan-kina ihany no ampahafantatra ny fotoanam-panjakana misy ankehitriny fa tsy mahomby ny fomba fitantranan'izy ireo ny fiainam-bahoaka amin'izao. Samy tokony andraikitra amin'izao zava-misy izao avokoa ny rehetra ka tsy tokony iraviravin-tanana hoy Paraina Auguste. Rehefa samy voamaika tsara iny rehefa maro ny teny satria samy miaraka miatra amintsika rehetrarehetra le zavatra misy ka raha vao manina ny sasany hoe te-teny te hitondra an'io arabasaraba tsara mazary fagnomesiny fotsiny teo hoe aiza anareo ianareo ohatran'izao alefa zala alefa aso nefa rehefa manao anareo de fa mety zay fa raha sika rehetrarehetra ty Madagasikara ty fa azy koa sisa afaka ilaza ay hoe de za eo am'firaisakina ihany ny mpanohitra maro ny mpanohitra maro ny opposant mety gnanay ngamba structuré fa izy maro fa sara misy rehefa samy miteny samy mahasapa fa hoe misy zavatra tokony hovagny eto sy voazo ny ataontsika hoe état de droit ny démocratie ka miteny ny sasany. Fahalemena sy tsy fitiavan-tanindrazana no asehon'ny fanjakana misakana ny etsika kasain'ireo sendika sy ny mpanao politika ivory andinika ny vahaolana ho an'ny firenena ireny. Raha tena tia tanindrazana ireo mpitondra fanjakana dia tokony mamporisika ireo akolafy rehetra hitondra ny heviny mba ahafana manova ny zava-misy ka hanala ny marary ny vahoaka. De sakanany manina sy mivelagna raha mivorao de mba hosiagny magnodidina any ny eo magnisiagny force de l'ordre magnodidina fa za aloha de gaka iaho tamin'le zavatra nataontra an'iregny avaiza le baiko fa ndrindra ohatrany tamin'ireny zao teo fataon'ny préfet fa nagnome préfet de région fa nagnome hoe mahazo mivory nareo fa ireny aloha sy tokony ho isy koa le zavatra ohatran'ireny aleo milamina asika milamina zay le torotenin'ny monseigneur atterri tamin'ny passation de service ny FFKM igny hoe sy sara gny mikorotana ka anareo agny nefa gny miprovoke korotana satria gn'olo zany sy azo ivory avagny ny fikorotana zany avy fanjakana sy hitako le tena natahorana tamin'ny resaka sendika igny. Ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary ny mpanao politika indrindra fa ny sendika dia avy amin'ny vahoaka ary mahita ny marary ny vahoaka mivondrona ao aminy. Tena ilaina arak'izany ny hevitry ny rehetra fa tsy faniliana sy fandrangarangana hery-toy ireny no atao raha ametraka ny fitiavan-tanindrazana sy ny tombotsoa ambony firenena ho ambony hoy hatrany ity filohan'ny antoko tsara tafina ity. Mazava ny famaritana ny atao hoe demokrasia fahefana avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka ary an'ny vahoaka. Diso arak'izany ny fiheverana fa izay manana fahefana ny tompon'ny fahefana fa ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka hoy ny général Misotro Ronono Razakarimanana Ferdinand. Arak'izany raha tsy ny vahoaka tompon'ny fahefana no manome fahefana ny olona iray dia ho sarotra ny fitantanan-draharaha. Zary mifamadika tanteraka ny zava-misy eto amintsika satria ny vahoaka tokony ho lehiben'ny mpitondra indray no lasa manompo ny mpitondra eto amintsika. Tokony ho fantatry ny malagasy ny hoe nampindramin'ny fahefana mba hanatsara ny fiainany ny mpitondra fa tsy mpitondra no ho tompoin'ny vahoaka ka na mety na tsy ny ataon'ireo mpitondra dia mangina ireo nampindrana fahefana hoy ihany ny général Misotro Ronono Razakarimanana. Azadiny mitsy fa raha tianao ny rahan'ny vahoaka miara-miasa aminao dia tsy maintsy misy ny fifanankalozan-kevitra zay ny atao hoe dialogue. Raha ohatra ka tianao mafimafy tsaratsara koa ny asa dia tsy maintsy misy ny confiance zany hoe fifampitokisana zany hoe ny miresaka amin'ny vahoaka mba atao zay atokisan'ny vahoakanao ary indrindra ny fanomezana ny fahefana any amin'ny tompony. Disy foana nge ny lazana hoe ranona manam-pahefana zao manam-pahefana zao ny vahoaka ihany ny tompon'ny fahefana ary tsy maintsy izy ny atao hoe afany manana souveraineté ka raha tsy miverina any amin'ny vahoaka ny fahefana dia mbola sarotra ny raharaha jereo tsara fotsiny fa manana amin'ireny fokotany reny raisitsika fotsiny reny vahoaka tany amin'ny
mangoky tsy diso misy anesaka mangoky misy 6 000 hectara nisy tatsany asa tao nisy orona fa do hoe nalaindro zareo vaventy ny tany aiza nampandrosan'le olona am'izany zavatra zany olona efa niasa tany teo izy no nefa ny tokony izy no ampina iasanyio tany io amokatra. Tsy fotoana ny korontana na fanakorontana izao hoy hatrany ny ambetiny resaka ny filoham-pirenena sy ny eo anivo ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ireo mpiaradia aminy. Rehefa tsy izay dia voizina ho mikonokonina fanonganam-panjakana foana izahiry velona rehetra ivelan'ny fitondrana ma izay manamafy hatrany fa te hanolotra vahaolana manoloana ny fahasahirana na isan-tsehatra ito amin'ny firenena. Ny tahiry-mbola iraisan'ny-pirenena, ny banky iraisan'ny-pirenena sy ireo sehatra iraisan'ny-pirenena dia samy mahita fa mialentika ity firenentsika ity ka mampametra-panontaniana ny zava-misy. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany no afaka andravona ny disadisa sy ny tsy fifankazahoana eto amin'ny firenena, hoy ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavana na ny CFM teo aloha. Ilain'ny firenentsika ny firosoana amin'izany ankehitriny hoy izy. Tsapa mantsy fa samy mampiseho ny heviny na ireo ekipa manoana ny fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana. Tsy ny mpanao politika na ireo mpisehatra ara-pifidianana ihany no mahatsikaritra fa misy lesoka mila arenina eto amin'ny firenena fa hatramin'ireo sendika ihany koa. Midika izany fa tsy aretina iray na roa intsony no manjo ny firenentsika amin'izao fa efa betsaka ny aretina mikika. Tsy vahaolana ny fandrangarangana hery satria hiteraka korontana. Ifampiziroziry manko ka ho tonga hatramina fifampisapahan-kery rehefa aoriana kely ao. Ny tsy fandinihana kely fotsiny dia mety hiteraka krizy goavana eto amin'ny firenena, hoy ihany ny filohan'ny CFM teo aloha Maka Alphonse. Dingan'ireo firenena any ivelany toa ny Hamasa sy Israely ny firenentsika, kanefa firenena manana soatoavina malagasy ary isika samy malagasy ihany no misy olana eto fa tsy hoe olona amina firenena hafa, hoy hatrany ny fanamafisany. Fa gaga sy talanjona mahita ny fanambarana isan-karazany eny haino amanjery sy ny eny rehetrarehetra eny zany dia misy fanambarana na avy aty amin'ny mpanolotra na avy aty amin'ny mpitondra. Midika zay fa ao raha ka ao raha fahitako azy misy zavatra manahirina eto amin'ny firenentsika ka eo indrindra ny ilaina raha amiko manokana zany dia tsy misy afa-tsy ny fampiresahana ihany, mbola tena amafisiko zay fa amin'ny alalan'ny fampiresahana ihany no ahafahantsika mandravona n'izay mety ho disadisa na tsy fahazahoan-kevitra eo amin'ny samy mpanao politika. Tsy fahotana nge zany tsy mampahadinika zany na manetry voninahitra ny fahafahana amin'ny resaka io na ny Israeliana sy ny Hamas aza ny fampiresaka ary tonga amin'ny hoe trêve amin'izao fotoana izao vao maika atsika samy malagasy. Azo atao tsara ny manao fampihavanana eto amin'ny firenentsika raha samy manam-piniavana ny rehetra, tsy fietrem-boninahitra ny fanekena izany. Maika ny fitsaboana ny arety mikiky ny firenena ka tokony samy atao ambony fitiavan-tandrazana mba ahafana fampiresaka, hoy ihany ny filohan'ny CFM teo aloha ity. Iza hoanao ny tarika an'ireo raha amiko betsaka ny ray aman-dreny tsy lany olo-manga ny eto amin'ny firenentsika. Zaho tsy teny anaran'olona fa na vondrona olona fa misy ny ray aman-dreny mbola malalaka ny fisainana afaka hanao an'izay tena fampiresahana marina zay mba hisiany fitoniana eto amin'ny firenentsika. Ino moa ny tanjona? Mba hisiany fitoniana satria na ny mpitondra na ny mpanotra dia samy miaiky fa sahirana ny firenentsika. Ka raha izao no mbola misy krizy na misy sakoroka dia hoaiza ny hafaran'ny firenentsika ty. Ka izay indrindra no namafisako hoe amin'ny alalan'ny fampiresahana ihany. C'est la force du dialogue. Io no ahafahantsika mampisy ny fitoniana eto amin'ny firenentsika mba hisiany asa fampandrosoana. Fa raha tsisy an'izay tsisy zava-banina eto amin'ny firenentsika. Namafy hatrany ny filohan'ny CFM teo aloha fa tsy ny filoham-pirenena ankehitriny ny olana amin'izao resaka fampiresahana io fa ireo olona manodidina azy. Zavatra efa nitranga teto izany tamin'ny taona 2014 nandritra ny fidirana an-tsehatra nataon'ny CFM tamin'ny fampiresahana ho an'ny mpanao politika. Mila mitandrina nefa ny rehetra satria pitikafo animba zavatra ny fizirizirina ka tsy fampiainy hoy hatrany ny fanamafisany. Efa fomba fanao ity fitondrana ity hatramin'izay ny fisehosehoana sy fanaovana tetikasa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka fa ity ny aterana fotsiny ihany hoy ny mpanao politika.
tsy tasoritra ny anaty teti-bolam-panjakana koa nefa ny ankamaroany ireo tetikasa ireo ka mampisy fitraikany goavana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Tsy magaga raha resaka fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny fandehanana miantsena no maridrefy hitarafana ny fampandrosoana maolona na ilay antsoina hoe indice de développement humain ho ny fanahian-kevitra. Iny fomba fanao ny fitondrana ity fitondrana ity zany efa ela zany hoe io manao projet ndeha ataontsika hoe sarotsaro manao anatin'ilay terme hoe projet présidentiel ary matetika izy ireny zany dia tsy voasoratra ao anatin'ilay loi de finance satria entiny fahatahirana fotsiny zany ny fitondrana zany amin'ny resaka ndeha ataontsika hoe fotodrafitrasa fananganana fotodrafitrasa zay tsy tena misy impact direct amin'ny fiainam-bahoaka zany hanika lasa mamoaka ny déclaration reny dia lasa misy impact amin'ilay budget amin'ny fitondram-pandrakana zany tsy ratsy ny fotodrafitrasa fa kosa misy fotoana tokony ilatsika azy reny fa misy fotoana tokony ifantohantsika bebe koa zany amin'ny resaka toe-karena ahoana fomba ahafahantsika tena mampiakatra an'io fiarekarena fahobe io zany mba tsy ho resaka embouteillage sy resaka ndeha ataontsika hoe fakanesa makana supérance no indice de développement humain zany antsika sy référena amin'ity zavatra mitsanga eto amin'ny firenena tena. Misy teboka maro tena marary ny malagasy ka tena mila atao laharam-pameana ankehitriny. Mifanohitra amin'izay ihany efa ny lalan'ny izoran'ny fitondram-panjakana noho ny tsy fahafantary ny tena maika sy ny zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mponina. Izy ireo mihitsy aza ny manosika ny vahoaka ho any amin'ny krizy raha ny zava-misy ho ny fanamafisana. Ny zavatra tena urgent amin'izao fotoana zao zany dia ny fahapotehan'ny lalana eto Madagasikara, eo ihany koa ny resaka inflation zany hoe mifampiankinareo lay fahapotehan'ny lalana miteraka n'ilay inflation tsy ndeha ataontsika hoe tsy absolu zay fa relatif zany amin'ny ampahana zany dia misy impact amin'ny resaka inflation zany io faratsian'ny lalana io ary ny farany dia lay acte d'insécurité zay hitatsika fa misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao na io any ambanivohitra na io aty andrenivohitra raha ny langage nisy tato ato zany dia hitatsika fa avy aty amin'ny fitondram-panjakana no saika mi-envenimer an'ilay situation zany de crise sanatsy ny vava sao de ny fitondram-panjakana zany no mipoussé ny vahoaka malagasy makany amin'izay situation de crise zay. Mena avokoa ny tondry rehetra mahakasika ny fiainam-pirenena manao toivakana ny fanambarana sy ny faneho-kevitra samihafa manona ny fitotonga ny fiainam-bahoaka indrindra ny sosialy ny toe-karena sy ny politika. Manao tsy tadiny ary manohy ny fomba fanao nefa tsy mahomby manoloana ireo antso samihafa ny mpitondra fanjakana ka tsy magaga raha miarahalo-pakatrany ny fiantraikana teraka izany. Tsy azo toazany potsiny ny zava-misy fa mitaka andraikitra avy amin'ny olom-pirenena rehetra raha ny faneho-kevitra. Ahina ho fampandrina adrisa ny fampidinana viditsolika amin'izao ary azo antoka fa fanapahan-kevitra politika noho ny raisin'ny fanjakana hoy ny filoha-hevitra fahafito eo anivony anteny miram-pirenena. Mazava ny teny nataon'ny ministra hoy izy fa hoe araka ny baiko avy amin'ny filoham-pirenena fa tsy noho ny fanarahana ny viditsolika maneran-tany hoy ihany irandrena solonyaiko sy teny. Sarotry ny taona 424 iny ka nefa manamafy ny tenany fa mbola ho sarotra ho antokatrano malagasy ity taona 524 ity. Fa fampihenana teo iny resaka fampihenana resaka politika iny. Politika iny amiko fa raha ampihena viditsolika dia voalohany indrindra aloha tsy vérité des prix fa décision ministre ary raha mamaky tsara ianao an'iny taratasy nalefan'iny dia nazava tsara hoe baiko avy any amin'ny ambony izy dikan'izay zany nanapa-kevitra Ingahy Rajoelina sy ny prime ministre hoe hainao io viditsolika io fa raha tena vérité des prix tsy io ny viditsolika tsy manirany zany itomboany zany tsy zay mihitsy ary zahay ny fitaovany fanohera dia nanohatra aza mbola miditra amin'ity vérité des prix ty fa tsy zakany inona moa ty tsy zakany vahoaka malagasy ka tsy maintsy hitombo ny vidim-piainana rehefa miakatsy io gazoaly io na ny fitateram-bahoaka izany na ny fanodinana orinasa izany maro ny orinasa tsy maintsy hikatona zay ny tenenako io hoe lôloviny Ingahy Anjy Rajoelina sy prime ministre ny fiainana vahoaka malagasy tamina namoahany voka-pifidianana mba nampihenana an'iny fa raha tena sarotra reo de apetrany atao conseil des ministres de apetraka le vérité des prix raha miakatra izy de miakatra raha miena izy de miakatra fa tsy zany tompoko tsy ministre mihitsy manam-pahefana an'izany
fa conseil des ministres ary tamin'ny roa taona nampitomboana iny conseil des ministres fa anankiray ty hoe baiko avy any ambony izy izy ka zay baiko ny filobanaka akory atao zavatra faneketsika vahoaka malagasy rehetra tya de tsy mety atsetsika na tsy zaka tompoko nanamafy hatrany irandrena solonyaiko sy teny fa nisy ny taratasy nataon'ny fanjakana malagasy fanekena ny fampiarana ny vérité des prix izany hoe fantsina ny viditsoliky ary ao anatin'izany ny fampiakarana ny sarany litatra ny soliky takalon'izany ny fahazahoana ny trosa fek sy ny FRD andiany faharoa Rajaivina mantsy dia nilazany teo anivon'ny fitondrana fa tamin'ny fek teo aloha izay mitentina $500 no nanomezana ny $100 na matsina ireo kompania an-tsoliky. Vonjeo ny fampianarana any sisa vahaolana malona ny fitotonga ny fanabeazana sy fampianarana ary fanofanana eto Madagasikara ankehitriny noho ny sampama. Tsy maintsy miainga amin'ny fankakevitry ny fotony ny fanarenana izay efa mandeha amin'izao fotoana izao izay tanteran'ireo mpisehatra momba ny fanabeazana. Mena ny taremarika ambony ny tany tsy vidirana an-tsekoly raha natota ny safarana voakan'ny UNICEF 37,100 malagasy no tsy miditra an-tsekoly. Manaprofo izany ny sampama fa be tatoko gabraraka ny fampianarana. Zary lasa fomba mahazatra asa ny filazana fa ny voatety roa ny malagasy amin'ny avim-pahalalana. Vonjeo ny fampianarana. Nanao an'iny zay ny kotrokotroka iny satria mihevitra fa raha izao zavatra zao no mitohy dia ny firenena mihitsy efa miletika tsika izao fa mbola vao maky letika any amin'ny lavaka mankitsokitsa tsy fantatra intsony izay efa rahantsika dia natonga ny hoe vonjeo ny fampianarana. Dinona namintinanay ilay hoe vonjeo ny fampianarana mahatonga tsika ohatr'izao dia satria gabraraka petatoko ary kitoto ny fomba fitantanana an'izany fampianarana sy fanabeazana zany eto amintsika. Zay le izy tsy mandearako ny tokony ho izy dia nandefy zay mba haka ny hevitra ny maro rehetrarehetra mihitsy dia nandefy zay any amin'ny tranokalany hoan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo misy an'le hoe www.fampianaranamendrika.mg angalana ny hevitry ny olona rehetrarehetra zany satria misy olona mety tsy mahay mamaky teny sy manoratra mihitsy izy tena atao hoe bado be zany fa manana hevitra izy satria niteraka dia hoe tsy tia nitovy amin'intsony le zanany dia hozy izy hoe ohatr'izao mba fomba fiheverana zany hoe fampianarana sy fanabeazana ary fanofanana zany. Fanahinina no potehana mihitsy ny fampianarana, ny fanabeazana sy ny fanofanana raha nambara ny sampamahatra any. Sarotra araka izany no antenana fampandrosoana eto raha mbola izao fotantanana izao. Raha ny fijerinay azy dia fanahinina mihitsy zao zavatra mandro ny fampianarana sy fanabeazana zao fanahinina satria efa hiakatra ny 5 taona zao tsika nahazoana ny fahaleovan-tena tamin'ny taona 700 zany ange raha nahazo ny fahaleovan-tena tsika dia Madagasikara no voalohany indrindra teto Afrika tamin'ny lafiny rehetra na fampianarana zany na fanantanjahantena na inona ankehitriny zao misy atsika dia ozy zay hoe tsy niavina mihitsy le fampianarana sy fanabeazana dia noho izany tsy mahagaga raha ohatr'izao ny toerana misy ny firenentsika gisitra aty amin'ny tanany rambony amin'ny resaka fampandrosoana maneran-tany ka raha mitenytsika hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia hoy zay hoe tsy androson'ovinanoviany Madagasikara raha mbola tahaka izao sy ny fomba tantanana zatra amin'izay zany fampianarana sy fanabeazana ary fanofanana zany. Ho fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanabeazana nisy ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ny mpisehatra momba ny fampianarana izay nataony teo anivon'ny sampama. Niroso tamin'ny fivoriana fanao isam-bolana ny mpisehatra amin'ny fitaterana amin'ny taksivila androany. Votoatin'ny fivoriana ny olana sy ny zava-manjo miteraka fatiantoka ho an'ireo mpisehatra eto Andrenivohitra. Voaresaka manokana ny momba ny piklah izay mahazovahana eto Antananarivo renivohitra izay manao ny asany taksivila. Ankoatr'izay ny resaka fiantsonana eto Antananarivo. Izay takinay tena takinay raha tsy maintsy ampidirina eto amin'ny tanàn'Antananarivo zany taksimoto zany ny ampanarahan-dalàna azy. Isika rehetra zao dia samy mahita
fa eny am'izay toerana tiany zareo ipetrahana izy mipetraka nefa ianao taxi raha mipetraka eny amin'ny toerana tsy voafaritra ao am'izay sazy avy hatrany mahazo anao na takedare mahazo anao ka io zany ny tena takinay ny ampanarahan-dalàna ny taxi moto ny eo amin'ny resaka fanatsarana hoe fanatsarana amin'ny endriny ny fitaovana zay eo ampiasainay zany izahay tsy mandany fanatsarana raha misy sosikevitra avy any amin'ny commune na ohatra zany tsy manda fanatsarana izay fa aoka ifampidiniana trany ary alaina trany ny hevitray alohan'izay zavatra ho tapahana izahay zany efa leo an'le taingombozana isak'izay metsika izao hoe tiandray ny zavatra atao hoe de tsy ampalalany zay fa milatsaka fotsiny didy avy any eo amin'ny resaka stationnement ihany koa de torak'izay stationnementanay zay efa vitsy efa kely ny teo ampelantanana de mbola misy maka ihany misy an'ity mbola misy manao renouvellement sotra zany de raha stationnement valo ny teo de ahena 5 farafa tsy misy de tsy kenay koa zany zay zavatra zay ary Betongolo izao lasa natambatra ao Betongolo daholo zany le visite tsy haiko hoe inona ny tena antony nanaovana an'izay fa mba mila fampitsinjovana zany tsika satria le fiainana efa sarotra ny taxi zany ange efa zara raha vazamihetsika sisa efa serom ao ny fitenenan'ny zala zay eny ivato ianao no mipetraka andeha hanenjika visite teknika eny Betongolo ohatrinona ny vola laninao eo amin'ny resaka lasantsy fotsiny ohatra izay ny sarany visite koa de efa niakatra ohatrany ahoana ny fotoana laninao ka izahay zany de mba mangataka ihany koa ny amerenana ireo centre de visite teknika reo mba azo ampiasain'ny taxi na ny vato na ny eny amin'ny bypass no mafisin'izy ireo fa misy ny lalàna feny asa taxiville lalàna mbola tsy nokitiana hatramin'ny taona 77 ny mahagaga nefa dia misy say mandingana fotsiny io lalàna io ary mitazapotsiny ny fanjakana hoy ny fanamafisana omba le resaka pikla de tsotra ny ino moa zany zareo hoe manao an'le voiture électrique fa ho aty amin'ny taxiville zao nisy fotoana zany zay nisy namanay niezaka nanatsara ny tomobilany ary nanao diesel fa inona ny zavatra nitranga avy hatrany dia nampidirina fourrière tiako resahana ny resaka lalàna raha ny lalàna aloha ny resahantsika arrêté en 74 tamin'ny taona 77 dia ny tomobile mandeha lasantsy ihany ny autorisé mahazo manao asa fitaterana eto amin'ny tanin'ny République Madagasikara raha misy zany ireo zay maniry anovana zay texte zay de kitihana ny lalàna ataoko angamba ny raha politika andresahana fa efa ny nantoka eo fitondrana ny tompony maro anisa amin'ny sehatra rehetra de tsotra kely zany manovana zay fa zahay de miteny hoe ary mandrososikevitra hoe raha misy ny zavatra tiana ho kitihana de kitio aloha le lalàna rehefa voakitika le lalàna io zany lalàna misy ohatra raha pitso raha afaka pitso de ifampiresao ilay mpisehatra ao anatin'le asa zany angamba no heverina fa fampandrosoana tokony apetraka nanamafiatrany ireo mpisehatra amin'ny taxiville ireto fa olony fampiresahana izy ireo ka tsy tokony anaovana taingombozona raha misy ny fanapahan-kevitra mahakasika ny asa ataon'izy ireo raha tsy ahivina mantsy dia nisy fampiresahana tamin'ireo mpisehatra taxi be rehefa nanapa-kevitra ny commune teto Andrenivohitra fa anao ny bus classe saingy mahagaga izao fanomezana alalana pikla izao kanefa tsy nisy fampiresahana akory manao antsoavo andiniana ity tranga ity ny FTAR Antotantarasy fanambarana ayay misy taim-polo sy dimanjato no niaingany fanadihadiana nataon'ny sampandraray adina amin'ny famotsimbola sy famatsimbola ny asa fampiororonana ny samifinina ka nafana namoaka taremarika makasika ny asa vita nataon'izy ireo nandritra ny taona 424 tamin'ny herinandro ity 27 amin'ireo tranga mampiayay amin'ny resaka famotsimbola sy fampiasam-bola maloto enina sy 900 ireo antotantarasy fanambarana ayay ka nilana fanadihadiana laliny tatitra 20 tamin'ireo 4 voray no nalefa teny amin'ny pak ary 7 nalefa teny amin'ny sampandrara manokana raha ny fanazavana tafakatra 5 sy 5 miliara ariary ny fampiasam-bola maloto ho an'ny taona 424 raha ny tatitry ny samifinina trany tsy misy afa-tsy roa faingo 7 miliara ariary no niditra tao anaty kitapo-mbola mpanjakana tamin'ny alalan'ny foibe fitantanana ny etra ny ampy roa faingo 4 miliara ariary tamin'ny alalan'ny fitoerana misana ny fanangonana ireo arena azo amin'ny tsiara-dalàna adokavana tsy matatrana ny fisian'ireo orinasa tsy mipotra rehefa tratra amin'ny trangarara maloto tahaka izao tsy voalazako teo
fa tamin'ny taona lasa iny koa any amin'ny 2700 non 2 milliards 700 millions ny vola récupéré ny DGI tamina dossier nalefa ny samifiny zany hoe efa manomboka misy tratra zany a de le société le manjavona izy rehefa vita le asa ratsy ataony de zay nefa mazava-dehibe an'ileo registre central de bénéficiaire effectif teo fa miaraka amin'io registre io de tsy mahazo carte fiscale zany hoe tsy mitsangana ny société raha tsy midéclarer le bénéficiaire effectif le tena olombelona zany raha ohatra kosa ny banky ohatra mahita satria mandeha le volan'le parti politique ohatra na le olona financier le campagne karaha mahita izy fa mampiaya de mandefa ty amin'ny samifiny izy zay ny tokony ho mécanisme zany fa ny samifina tsy manara-maso mivantana an'ireny an'ireny tsy adidinay mihitsy le izy hitan'ny fahabangana amin'ny fandraisana fepetra manoloana hitranga toy izao ny Transparency International Initiative Madagascar tsy afa-misaraka fa mifandray tanteraka amin'ny resaka kolokolo zany miankina amin'ny finiavana politika araka izany ho ahafana mamongotra ny famotsim-bola sy ny fampiasana vola maloto L'entier politique anao enao satsy anao zay mihitsy ilay izy satria afaka apetrakantsika daholo ny hoe mila an'izao fa rehefa tsy mafy le volonté anao azy any amin'izay tokony anao azy hatrany amin'ny farany ambony ary amin'ny filohan'ny repoblika ka hatraty amin'ny olona izay hoentiny dia tsy mandeha io. Voafidy ho filohan'ny vondrona afrikanina ho an'ny taranja judo amin'ny feptom-piasana faharoa nandritra ny fivoriana natao ny 14 janoary lasa teo irandrena solonyaiko sy teny mandritra ny efataona manaraka dia izy no hitondra ny UAG ny alakamisy alina lasa teo no nikadona teto an-tanindrazana ny filohan'ny UAG ary nanamafy fa anolotra fananana vaovao sy tetikasa fampandrosorana ho an'ny kontinanta afrikanina izy etsika fanitsanana afrikanina ho an'ny lalao olimpika manaraka indrindra ny fiadina ny ho tompondaka ny kluba afrikanina any Afrika Atsimo ny andiany voalohany amin'ireo fiadina ho tompondaka ireo raha ny fanazavana hatao zany eto Madagascar championnat du monde voalohany vétéran zay atao eto en mois de novembre zao isika tompoko no andray an'izany io championnat du monde io lehibe no championnat du monde senior satria championnat du monde senior ny mandray anjara eo amin'ny 1000 eo fa championnat du monde vétéran mananikanika any amin'ny 2000 ny isan'ny compétiteur zany mandray anjara aty vaovao mahafaly ray koa moa fefa niresaka tamin'ny président fédération na ihany aho noho ny maha président ny tena koa dia nisy fanarana taminay sy président Vizera zany fa mandritra ny taona zany dia ny fédération nationale sy ny comité olympique ary koa fédération internationale zany no hiantoka ny grand slam Laurent anakienina be zao isa-taona mandritra ny Jeux olympiques zany 6x4 zay zany grand slam hatrehany dika zay zany moramora ho an'ny Ramatolora zany no qualifié amin'ny Jeux olympiques manaraka satria mandray anjara tanteraka izy amin'ny compétition ngeza zay ambony be ny point fa nareo fédération namono manapaka raha tianareo atao grand slam ihany izy grand slam raha atao grand prix izy de grand prix ko ankoatra ny tetikasa maro toy ny fiadina ny amboara eran-tany ho an'ny vétérance ny ekata izay ho atao eto Madagasikara ny volana novambra ho avy izao dia isy ihany koa ny fanovana ho grady iraisam-pirenena ho an'ireo izay mitondra ny ceinture noire rehetra eto Madagasikara hisy fifanakalozana camp ho an'ny ankizy kely latsaky ny 13 taona atao any Europa invité manokana isika afrikanina indrindra fa isika malagasy zany raha vonina be ihany ny pehina fa ny hôtely sy ny karazany sy ny zavatra atao any de fefa raisinay an-tanana zany ho an'ireo katita kelitsika reo koa miomana isika ceinture noire rehetra fa hisy am'izay ny famadiana ny ceinture anareo ho lasa grade international de mangataka de io tsy cadeau io tena manao kata mihitsy manao technique mihitsy fa ho tonga tiry zareo aty Madagasikara hanomana an'izay ka zay vonina afaka
manao an'izay zavatra izay dia lasa grade international ny gradinao manomboka amin'izay satria ny ankabeazanareo kodokanina fa tsy international sady national. Raha ny fantatra dia tsy nomena efitrano natokana amin'ny fandraisana olobe sy tindreny azolinaiko filohan'ny vondrona afrikanina ho an'ny taranja judo rehefa tonga teto an-tanindrazana. Tsy nahasakana ny fiainana tamin'ireo mpikatroka judo tonga nitsena azy teny amin'ny seranam-piaramanidina nefa izany. Nitsidika voalohany ireo tanàna mahita ao Californie Donald Trump nanameloka ny fitantana ny fitondrana Joe Biden sy ny fitantana ny vonjitaitra na ny AFEMA tao Etats-Unis ny famahana ny olana. Nilaza i Trump fa ho foanana ity sampandrara vonjitaitra ity. Andoavana vola lafo dia lafo ity rantsana ity kanefa tsy manao ny asa niaraka ny tokony ho izy akory. Rehefa mitantana firenena dia mifamahana ny olana avy hatrany nataony fitondrana fa tsy handany fotoana iantso ny AFEMA hoy hatrany Donald Trump. Nitsikeran'ny autorité des écologismes radical tao Californie koa i Donald Trump manoloana ny tsy fampiny rano aminona ny afo. Efa nanana fantson-drano efa ho 40 taona i Californie saingy nitapahana ny rano 20 taona lasa izay ho fiarovana ny trondro merlan tao anatin'io rano io. Ijery sy anamarina izany fisiny izany moa ny fanjakana doavy. Itsekilany anefa ireo santifika tao an-toerana dia nanambara fa tokony tsy hisy ifandraisana amin'ny famaizana tao Californie ny fiarovana ireo trondro ireo. Ankoatry ny fanafoanana ny sampandrarany vonjitaitra dia nanapa-kevitra i Donald Trump filoham-pirenena fa 7 ny Etats-Unis fa hanapaka ny famatsim-bola ho an'ny autorité des écologismes radical raha mbola tsy mandeha ny rano.